Amen, amen. Mialatsiny amin'ilay vidéo teo satria somary maizimaizina satria aty tapaka foana ny jiro a. Dia izay matetika anaovako azy le audio satria le jiro tsy mazava tsara le sary fa izy moa tsy hoe toenina fa ho voninahitra amin'ny tompo anaovana an'izany rehetrarehetra zany a. Tsara ihany koa ny zavatra milamina kanefa noho n'ilay jiro dia mialatsiny indrindra somary maizina le vidéo. Amen. Dia hivavaka antsika nitondrana ny teny fampaherezana ho azy anao a amin'izao alina izao a. Mino aho fa manana anjara teny fampaherezana omeny tompo ho azy ho anao. Amen. Hivavaka antsika. Ny Andriamanitra tompo rainay tsara indrindra ho ny Andriamanitra teny. Ianao ilay teny, ianao ilay mampalala anay, mampafantatra anay ny zava-miafina rehetra, an'izay rehetra tsy hainay olombelona tianao atao. Koa mitenena aminay indray ianao amin'ity androandroany ity Jesosy. Apetreo ambany dia ambany ny tenako, aoka nofoko angina, aoka nofoko hetra fa ianao ilay Jesosy Kristy tompo velona avy Nazareta ny teny eto. Misaotra tompo. Alléluia. Amen. Alléluia. Ny teny fampaherezana raha namaky nandinika tenin'Andriamanitra tandroany dia rehefa namaky aho tamin'ny Samoela faharoa dia andiny fahafito ambin'ny folo nandinika an'io dia nisy teny meny fanahy masina ty teny ty izy no hoentinao. Dia izay tenin'Andriamanitra izay no hoentiko ho fampaherezana antsika androany. Amen. Ato amin'ny Samoela faharoa andiny fahafito ambin'ny folo Samoela faharoa toko fahafito ambin'ny folo azafady. Samoela faharoa toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo. Amen. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho hitany Ahitofela fa tsy narahina ny hevitra nataony dia nasiany lasely ny borikiny dia niainga izy ka nody tany an-tranony tany an-tanànany ary nanafatra ny ankohonany izy dia nananto tena ka dia maty ary nalevina tao amin'ny fasandrainy. Amen. Averiko indray mandeha ilay tenin'Andriamanitra. Averiko indray hoe ary noho hitany Ahitofela fa tsy narahina ny hevitra nataony dia nasiany lasely ny borikiny dia niainga izy ka nody tany an-tranony tany an-tanànany ary nanafatra ny ankohonany izy dia nananto tena ka dia maty ary nalevina tao amin'ny fasandrainy. Ina zany tiany fanahy masina ho ambara eto misy hevitra anankiroa, ny hevitra omeny fanahy masina ato izay nambarany dia izy hoe ny hevitra ratsy avy amintsika olombelona. Ny hevitra ratsy dia ao ihany koa ny sitraka ilaitsika amin'ny olombelona. Amen. Ahitofela dia mpiady mpitarika niaraka tamin'ny Absaloma. Absaloma dia fantatsika fa zanaky ny Davida. Alleluia. Afaka mamaky tsika zany ny Samoela faharoa, Samoela voalohany, afaka vakitsika ny tantaran'i Davida. Amen. Satria anatiny mandinika mamaky an'io tenin'Andriamanitra io zany tandroany dia io ny teny nomeny fanahy masina. Ny teny nomeny fanahy masina hoe tantaran'i Davida, ny tantaran'i Ahitofela azafady. Ahitofela dia niaraka tamin'ny Absaloma satria fantatsika Absaloma zanan'i Davida dia niady toerana haka mahatoerana mpanjaka azy. Naka ny plasiny rainy zany Absaloma, izy indray ny lasa niady tamin'ny rainy. Alléluia. Izy indray ny contre any rainy. Dia nisy komandy miaramilan'i Davida ihany koa izay niaraka tamin'ny Absaloma, zany hoe nisy tetika nataon'izy ireo zany tetika ady niarahan'izy ireo tamin'ny niarahan'i Davida sy ny komandin'i Davida izay nirahany izay nomen'Andriamanitra tolotsaina zany. Amen. Satria rehefa antsika miaraka amin'ny Jesosy dia manome tolotsaina antsika ny fanahy masina, mpanolotsaina ny fanahy masina araka amin'ny teniny ao amin'ny Isaia toko faha 1 le fanahy fiton'Andriamanitra, fanahy mpanolotsaina
amen. Ka raha antsika amin'i Jesosy manolo-tsaina antsika ny fanahy masina, dia tolo-tsaina izay nomeny izy ilay anankiray Hosay dia komandy miaramila ny Davida io fa mody nandeha tany amin'ny Absaloma. Manasa antsika maka ny tantara ao amin'ny baiboly fa mahafinaritra, amen. Zany hoe mamaky tsika dia manome hevitra antsika ny fanahy masina, manazava amintsika ny fanahy masina, halleloia. Dia Atofela zany mpanolotsaina sady komandy miaramila manolotsaina ny Absaloma. Ka rehefa tsy narana ny hevitra nomeny Atofela, satria Atofela nanome hevitra ny Absaloma, rehefa tsy narana zany le hevitrany, amen. Ny tiako atongavana zany dia tiany fanahy masina atongavana dia le hevitra ratsy avy amintsika, satria tsika indraindray na tsika ary zanak'Andriamanitra kristiana mbola ao le tolo-tsaina avy amintsika maha-olombelona atsika fa tsy avy amin'i Jesosy. Mbola ao le hevitra ratsy avy amintsika, ohatra hoe mitady tombontsoa ho an'ny tenantsika tsika dia ny hevitra avy amintsika nomentsika, halleloia. Izay dia mbola hevitra fisainantsika olombelona, fa rehefa ny fanahy masina manome tolo-tsaina dia tsy ho antsika izany, tsy ho antsika samy rery, fa ho an'ny rehetrarehetra, ho an'ny manodidina, ho an'ny mpiaramonina, mpiarabelona amintsika, halleloia. Ka Isaia dia satria Absaloma nanao zavatra mamoafady teo anoloan'ny Israely, ka Andriamanitra efa hikapoka ny Absaloma dia nataony fitaovana Hosay. Nataony fitaovana Hosay dia ny hevitra nomeny Hosay narany Absaloma, halleloia. Ny hevitra nefa efa fandrika zalany hoe hevitra nomeny Hosay fa ilay izy zany jerena dia ohatrany hoe fandrika, nefa teo anatin'Andriamanitra ilay izy zany dia tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra handavoany any Absaloma, amen. Zay ny mahatsara antsika miaraka amin'Andriamanitra, zay mahatsara antsika miaraka amin'i Jesosy, halleloia, satria misy fiarovana antsika, amen. Davida dia nilefa tany anaty ala, Davida dia nandeha nandositra, kanefa ny fiarovan'Andriamanitra, ny fiarovan'i Jesosy teo aminy, na dia nikasary Absaloma hamono azy dia le fiarovan'i Jesosy teo. Misy fiarovana lehibe tsika miaraka amin'i Jesosy, misy fiarovana ny manodidina atsika, amen, amen, amen. Na dia maro aza ikasa hamono atsika, na dia maro aza mikasa andavo atsika, halleloia, lay Jesosy Kristy tompo zay miaraka amintsika, zay ivavahantsika andro manalina, miaraka amintsika miaro atsika. Dia Ahitofela zany dia nikasa tena hoe hamono an'i Davida, ka rehefa tsy narana ny hevitra nitezitra Ahitofela dia lasa izy nandeha hanody nananto-tena, namono tena tahaka ny Jodasy. Izy nanao zavatra tsy mety dia izy ihany koa namono ny tena, satria fantany izy fa nanao zavatra tsy mety, halleloia. Ahitofela ihany koa dia namono ny tenany izy, lasa nananto-tena dia niantsony ankonany andeha hanantona azy. Amonjy asika tonga le ankonany tonga ao ka nahita fa faty ny tratra, nananto-tena izy satria noho ny hevitra tsy narahana, noho ny hevitra ny tsy narahana zany zay mitsy nambara amin'ny fanahy masina hoe le hevitra atsika zany rehefa ohatra hoe manome hevitra atsika dia rehefa tsy arahana le hevitra dia tezitra atsika. Mbola tsy manana an Jesosy tsika raha ohatrany, mbola tsy ao anatintsika ny fanahy masina ohatrany, satria tsika tsy tiana hoe ho tenenina, ohatra ny hevitra atsika ihany tiana hoe ho amarinina, halleloia. Ny hevitra atsika ihany no tiantsika hoe ho ekena, amen. Kanefa misy hevitra le izy tsy avy amin'Andriamanitra, misy hevitra tsy mahasoa atsika, amen. Ka le hevitra zay nomeny Ahitofela eto dia fiheverana ratsy andeha hamono an'i Davida, kanefa Andriamanitra niaro an'i Davida, halleloia. Izy zay nanome hevitra ihany koa no maty, namono ny tenany rehefa tsy narahana. Indraindray koa tsika rehefa tsy arahana le fihevitra atsika dia eo tsika lasa ohatra hoe manohitra atsika, lasa tsika zany lasa hoe miverin-dalana, lasa tsika miady amin'le olona satria noho ny hevitra atsika tsy arahana, noho ny hevitra atsika tsy henoina, halleloia. Satria misy ny hevitra omentsika mety hoe tsy avy amin'ny fanahy masina, mety misy hevitra omentsika tsy eken'i Jesosy, amen. Dia mila tsika mihaino ihany koa ny hevitra ny hafa, amen. Satria mifampiankina atsika, mifampiankina, tsy voatery ho any atsika ihany no marina, tsy voatery ho any ihany nenao ihany no marina. Zay no nampanasiana antsika ny tenin'ny Paoly angamba zay hoe ny sasany hoy izy ny tanana
rehefa ohatra le fanomezam-pahasoavana zarazaraina, sasany tanany, sasany tongotra, sasany maso, de reo samy hafa fa samy manana fiasany reo, kanefa vatana iray, mahatonga vatana iray antsika, de tahaka an'izay koa tsika. Amen. Kaoka tsika tsy tahaka ny atofela. Atofela verevitra satria tsy nenona ny hevitra de hoe menatra izy de lasa nananto tena. Amen. Farahinao olona Jesosy, olona manana Jesosy ianao. Ninona ny hevitra ratsy heverin'olona aminao, raha ao aminao Jesosy de tohizanao foana ny lalanao. De tohizanao foana ny lalanao. Amen. Ka hitantsika amin'izay zany hoe le hevitra ratsy. Oka tsika zany tsy hanana hevitra ratsy. Oka tsika tsy hanana fisainana ratsy. Amen. Satria raha ny hevitra tsika ratsy, raha ny hevitra tsika fisainana ratsy de mahatonga tsika hamoy fo. Mahatonga tsika manomboka tsika hisaraka amin'Andriamanitra. Mahatonga tsika hisaraka amin' Jesosy. Halleluja. Ka raha tsika nefa misaraka amin' Jesosy de lasa mamoy fo tsika, lasa mananto tena tsika, mamono tena tsika, lasa mamoy fo tsika, lasa miverin-dalana tsika. Satria nahoana? Satria tsika tsy nekena le hevitra tsika, satria tsika mbola mitady sitraka avy amin'olona. Amen. Raha ny sitraka avy amin'olona ilaitsika de mahatonga tsika mbola mamoy fo, mahatonga tsika miverin-dalana, mahatonga tsika kivy. Satria maninona ny hevitra tsy henoiko, tsy henoiny ny hevitrako, maninona za tsy ekeny, maninona za ao le mbola ao anatiny zany le fitiavan-tena, mbola ao anatiny le hoe zaho. Amen. Ka zay nahatonga ny atofela, satria ny hevitra tsy narahana namono tena izy. Ka raha ny hevitranao tsy arahana de hamono tena ianao, de miverin-dalana ianao, de tsy hiainao n'Andriamanitra intsony ianao. Halleluja. Zay le hevitra ratsy avy amin'ny Satana. Ny hevitra ratsy nefa tsy avy amin'izy fa avy amin'ny Satana. Halleluja. Avy amin'ny Satana zany hevitra ratsy zany. Amen. Kaoka tsika hanana hevitra tsara mandrakariva de tsy hasoan'ny tenantsika ihany fa ho an'ny hafa ihany koa. Ho an'ny hafa ihany koa. Amen. Ary rehefa tsika tsy mitady sitraka amin'olona, nizaniza tsy mihaino ny hevitra tsika. Nizaniza tsy mihaino ny hevitra tsika io, ka raha ohatra tsika mandeha amin'ny fahamarinana de tsy hiverin-dalana tsika, tsy ho fatohizantsika ny lalantsika. Amen. Na de ho alan'olona tsika, na de tsy ho tian'olona tsika, na de hoe son'olona tsika, tsy eken'olona, tsy jeren'olona noho ny ohatra ny hevitra tsika, ohatra zany raha izy hoe ny hevitra tsika ohatra avy amin'Andriamanitra, na ny zavatra ataontsika tsara. Amen. Kanefa misy manohitra. Amen. De tohizantsika foana ny lalantsika, tsy hoe tsika andeha hamono tena satria tsy nihainao tsika le olona. Ndraindray koa tsika mitory tsisy mihaino ohatra, tsisy mankasitraka ohatra. Tsika tsy mitady sitraka amin'olona, fa ataontsika ny asan'ny tompo, ataontsika ny asa fitoriana, ataontsika ny asa amonjena ny fanahy, de torintsika de aparitakitsika ny fahamarinana de anjaran'i Jesosy mikasika n'iny olona iny. Amen. Ka na de tsy henon'olona, na de tsy mijery ny olona, tsy ho kivy tsika amin'izany fotoana zany, satria maro ny kivy, maro ny mamoy fo. Amen. Tohizantsika foana ny lalantsika. Halleluja. Anjaran'i Jesosy mikasika n'iny olona iny. Amen. Aoka tsika tsy hanana hevitra ratsy tahaka ny atofela, ka andeha tsika hoe satria tsisy mpihaino, satria tsisy mankasitraka de avelako ty asan'Andriamanitra ty, avelako ty asan'Andriamanitra ty, andeha hiverina amin'izao tontolo zao. Lasa mamono ny tenantsika tsika amin'izay fotoan'izay, lasa mamono ny tenantsika. Amen. Ka androany Jesosy ny tenantsika, mba tenantsika andeha amin'ny fahamarinana, mba tenantsika zany hoe tsy hanana hevitra ratsy, fa raha ny hevitra tsika tsara mandrakariva, raha ny hevitra tsika mandeha amin'ny fahamarinana mandrakariva, omeny fanahy masina tsika, ka nizaniza nohitra an'ina de aza kivy ianao, aza mamoy fo ianao, aza miverin-dalana ianao, tohizo ny dianao. Amen. Halleluja. Fa raha ohatra ianao zay le tsy mitady sitraka amin'olona, ka raha ohatra ianao tsy henon'olona, na de hoe ianao manao ny asan'ny tompo, tsy henon'olona, toerin'olona, de mamoy fo ianao, mamono ty dikan'izay, mbola sitraka amin'olona tadiavinao, mbola sitraka aminao, satria tsy n'olona rehetra anao bravo anao, tsy n'olona rehetra anao amen anao. Amen. Tsy n'olona rehetra anao alleluja anao. Halleluja. Fa tohizanao foana ny lalanao. Amen. Rehefa fantatrao hoe mandeha amin'ny fahamarinana anao, tohizo ny lalanao.
aza kiva aza mamoy fo aza mamoy fo tiampahery anao ny fanahy masina tiampahery anao Jesosy androany tohizo ny dianao tohizo ny lalana zay efa nizoranao tohizo amen nizaniza nohitra anao amen fa raha ohatra koa ianao mandeha amin'ny aranofo ianao mandeha amin'ny fahalalanao fahaizanao ka raha misy mety hoe hanohitra anao dia ho kivy ianao zay tsy mety hamono tena anao tsy mety miverin-dalana tsy mety amen tohizo ny dianao halleloia miteny mampahery atsika Jesosy androany amen mampahery atsika Jesosy mba tena hoe tsika zany hoe tsy handeha amin'ny herin'ny tena atsika io tsy handeha amin'ny herin'ny tena atsika io tsika halleloia tsy ho amin'ny fahalalantsika io tsika amen fa tsy ho tahaka ny atofela namono ny tenany izy satria tsy nihenon'olona izy satria tsy niraharahin'olona izy dia nandeha nanato tena izy amen tsy zay mihitsy amin'ilaytsika tsy sitraka avy aminao satria mbola nitady sitraka amin'ny mpanjaka izy nitady sitraka amin'ny Absaloma izy satria tsy nenona Absaloma ny hevitra nomeny dia lasa izy namono tena tsia raha ianao mandeha amin'ny marina raha ianao mandeha amin'ny fahamarinana izaniza tsy ho tianao izaniza mankany tohizo ny tianao tahaka ny Daniela nanohitra azy ireo namany nanodidina azy maro ny tsy tiany nankahala azy amen maro nankahala azy ka nahatonga an'ireo namandreo nandeha tany amin'ny mpanjaka hoe ao i Daniela mbola mivavaka mbola mandohalika amin'ny Andriamanitra niany fa tsy mandohalika aminao ka nahatonga azy natsipy any andavaky ny liona fa Daniela tsy niova amin'ny hevitra Daniela tsy namoy fo hoe nandeha nivadika amin'Andriamanitra izy satria ny namany rehetra nanohitra azy na dia nisy hevitra ratsy avy amin'reto namany rehetra hevitra ratsy anie zany hamono an'i Daniela fa Daniela tohizany foana ny diany tohizany foana ny vavaka nataona amen tena hoe mampahery azy anao zany Jesosy fa raha sitraka avy amin'Andriamanitra tadiavintsika tsy ny olona rehetra ny ankasitraka atsika tsy ny olona rehetra no tia atsika amen halleloia dia hitantsika ihany koa tantarany Mordekay dia ilay ray nitezany Estera Mordekay dia Mordekay koa tsy nandohalika teo anatreny Hamana nandohalika Hamana nomena plasy teo anoloan'ny mpanjaka dia ny olona rehetra nandohalika teo anatreny i Mordekay tsy nanaiky satria tsy hevitra avy amin'Andriamanitra zany tsy avy amin'Andriamanitra zany amen kinona nataon'ny Mordekay tsy nandohalika tezitra Hamana dia hoe hamono an'i Mordekay satria hoe irery Mordekay dia hovonoana ihany koa ny jiosy rehetra satria hoe tsy mandohalika eo anatreny nefa hoy izy ny ten'Andriamanitra ny lohalika rehetra dia atao ndohalika eo anatren'Andriamanitra irery ihany nandohalika atsika tsy azontsika atao ny mandohalika eo anatren'ny olombelona ka rehefa tsy nekeny Mordekay izay zavatra izay tezitra Hamana andeha hamono any izy aty Mordekay fa Mordekay tsy niala tamin'ny hevitra ny Mordekay satria fantany le hevitra avy amin'Andriamanitra fahamarinana andehanany amen le hevitra ratsy le olona manome hevitra ratsy ny olona manao ratsy izy ihany no fiterana fa ianao rehefa mandeha amin'ny fahamarinana ianao ka tena hitanao mandeha amin'ny fahamarinana ianao ka nizaniza tsy meno anao aza mamoy fo ianao aza kivy ianao aza miverin-dalana ianao na dia hiatra amin'ny fahafatesana Daniela anie tao andavaky ny olona fa niala tao izy le namany izay nanany hevitra ratsy no nalatsaka tao ary ireo no maty no an'ny liona tahaka an'izany koa tofelany nome hevitra ratsy izy ihany ny fiterana tahaka an'izany koa Jodasy nanay hevitra ratsy hamadika an'i Jesosy izy ihany ny fiterana izay manana hevitra ratsy aoka atsika tsy hanana hevitra ratsy fihevera atsika aoka tsy hanana fihevitra ratsy amin'iza atsika aoka hadio mandrakariva atsika amen na tsy inoan'olona zavatra tenentsika na tsy ekeno toy izy foana ny diantsika amen satria ireo namany Daniela ireo tsy nino ny Andriamanitra izay vavahana fa reo ihany Andriamanitra mamaly an'ireo tahaka an'izay koa Mordekay nanao hazo izy nanao hazo Hamana hanatonana Mordekay izy ihany nahantona tamin'ilay hazo amen ka aoka ny fihevitra atsika tsy hanana fihevitra ratsy tahaka ny Atofela nanana fiheverana ratsy izy dia izy ihany no nihantona izy ihany no namono ny tenany amen tahaka ny Jodasy halleluia
izy ty jaona mpanao batisa ihany koa ny teny marina tamin'ny mpanjaka izy hoe tsy azonao atao makavadiny rahalanao. Fahamarinana ny tenen'ny jaona mpanao batisa no tapahan-doha izy nohon' izay fahamarinana izay. Alleluia. Zany hoe amin'ny fahamarinana namonoana azy. Amen. Ka raha manao marina atsika tsy ny olona rehetra ny ankasitraka atsika. Izay le hoe tsika tsy mitady sitraka amin'olona. Maninona moa reto olona reto Atofela no lasa izy maty nanantony tenany nahoana Jodasy namono ny tenany satria nahoana mbola nitady sitraka amin'olona izy fa tsy tamin'Andriamanitra. Amen. Fa rehefa ianao mitady sitraka avy amin'Andriamanitra, nizaniza ny akalanao, nizaniza tsy tianao, nizaniza hanohitra anao, toy izy hondianao aza miverina tsony ianao. Amen. Aza miverin-dalana ianao. Halleluia. Fa Jesosy miaraka aminao. Davida nenjena anke Davida nenjena izy. Fa misy foana ataon'Andriamanitra fitaovana miaro ny mpanompony. Halleluia. Tany anaty ala Davida. Tany izy. Tany anaty ala izy fa nisy foana zavatra, nisy foana ny olona ny ran'Andriamanitra nanome sakafo azy. Nisy foana olona ny ran'Andriamanitra niaro azy, nanolo tena hiaraka aminy. Amen. Zany le fiasan'Andriamanitra. Amen. Tsika ny anjarantsika dia manao ny marina foana. Esory ny fihevitra ratsy rehetra ao amintsika. Esory ny fihevitra maha-olombelona atsika. Aoka ho esorintsika zany. Aoka hialantsika zany. Amen. Le fihevitra tsika le mbola manao plan. Tsika le mbola zao ny ataoko, zao ny ataoko. Fa le izy dia avelantsika mihitsy hoe Jesosy no conduit atsika. Avelantsika mihitsy hoe fanahy masina mitarika atsika. Rehefa ny fanahy masina mitarika. Halleluia. Nizaniza no hiala aminao reraka fotsiny. Fa Jesosy manokatra lalana anao foana. Amen. Davida maro ny zavatra lalana lalovany fa niverina tamin'ny mampanjaka azy ihany izy. Ny zanany naterany ny vadika aminy. Kanefa izy mbola nasandratra Andriamanitra ihany. Amen. Halleluia. Efa ny fihevitra tsika madio tsika mandeha amin'ny fahamarinana, tsy mijery anizaniza tsika toy izantsika ny lalantsika. Amen. Dia ny fahavalontsika ihany no hamono tena ho azy. Amen. Izaho sy ianao izay tenen'ny fanahy masina Fampaherezana androany, ianao le zanany, ianao le matahotra azy, ianao le manana azy, za le manana azy. Amen. Ka na dia tsy henon'olona aza, tsy haiko fa io no teny men'ny fanahy masina ana raha vao namaky an'io aho. Halleluia. Dia io izy hoe ny hevitra ratso izy sy ny hevitra ratso izy izay nataony Atofela dia izy ihany ny fiterana. Ary ihany koa ny sitraka izay azony, izy nitady sitraka tamin'ny mpanjaka, nitady sitraka tamin'ny zanak'Israely, dia rehefa tsy nenona ny sitraka ny namono tena izy. Izay tsy toetrantsika zanak'Andriamanitra zany, tsy toetrantsika kristianina zany. Amen. Fa raha tsika mandeha amin'ny fahamarinana, tsy tokony tsika handeha hamono tena, tsy tokony tsika hiverin-dalana, fa hatramin'ny fahafatesana tsika manaraka an' Jesosy. Amen. Alleluia. Dia voninahitra ho an' Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny taloha indrindra ho mandrakizay. Isaorantsika ny tompo isaorantsika Jesosy amin'ny teny fohy fampaherezana antsika zay ho voninahitra an' Jesosy irery ihany. Amen. Izako tapatapahana izy amin'izay tsy lava. Alléluia. Dia verina eto tsika miditra amin'ny combat spirituel. Amen.